de andeotsika resaka kely momba ny toetra ampireneny Madagasikara zany na de tsy te hakalagy am'le izy ary tsika ohatrany zatra mampakalagy any rehefa tena diniana tsy haiko nareo raha naharaka an'iny le hoe le tatitra nataon'ny fitsarany compte iny Cour des comptes zany eny forcément naharaka an'iny nareo satria iny zany vaovao faraparany aloha de raha tsy resaka afa-tsy izay ahako aloha nefa ny avao mbola nisy vaovao hafa koa le hoe izy teo antso an-taby tamin'ny ray sara zay voly inona daholo mivantana nataon'ny izy vao aingana vao nahafantatra an'le tahina izy moa izy teo eny zatra eto amin'ny tambazotra daholo moa zany rehetrarehetra zany fa ny tena hoe fiainam-pirenena mivantana angamba hoe tsy aty amin'ny tambazotra de le resaka tatitra nataon'ny Cour des comptes iny za aloha zareo no nahita an'iny narako hatramin'ny farany le izy narako hatramin'ny farany le tatitra zany de hoe 2,7 lavitry ariary 3,811 milliards d'ariary tena betsaka zany ary nahagaga anahy tao aorianan'iny nanaraka vaovao ihany ahako fa ohatran'ny tsy arakaraky ny mahabetsaka sy mahagravy an'le zava-misy ny iny izy teo ny réaction ny olona zany na ndraikitry mpanjakana io na ny olon-tsotra diako tenena hoe marina fa hoe nanameloka ny fitondram-panjakana zany fa tranjana teo le izy fa le amiko le vola aloha zany mazava ho azy tena be debe asa raha mba tsapatsika azontsika tsaina be zany io aloha le isan'le vola le vola aloha tena betsaka fa iny koa zany tena manambara hoe ory zareo itsika rehetrarehetra ne mahatonga an'izany zavatra zany tena hoe tompona andraikitra daholo ange zany le izany olona afaka milaza hoe tsy anisan'ny tompona andraikitra tamin'ireny zavatra reny raha mbola olona hoe olom-pirenena indrindraindrindra raha manana iny izy teo manana tombontsoa kely amin'ny fitondrana zany na hoe amin'ny fanjakana zany za zany tamin'ny nanao an'le tatitra le olona le mivantana zany le Cour des comptes zany sy ny Cour des comptes moa zany ao anatin'ny Cour suprême fitsarana faratapony de sady ohatrany mieritreritra hoe tena zany ve tena am'zany avo zany ve ny olona n'le firenena de niditra tao anatin'le niditra amin'ny tranokala zany jery an'le site web an'ny Cour des comptes satria zavatra natao amin'ny be sy maro io io tsy zavatra miafina manasa anareo andeo jereo io anatiny eo hoe de tena mivoaka eo daholo mihitsy le auditin'le ministera rehetrarehetra sy ny auditin'ny tetikasa tsy haiko 5 na 9 teo ngamba le izy de reny zavatra teneny zareo reny tena misoratra ao anisan'ny zavatra misoratra ao rehefa mahita hoe efa jato mahery satria mantsy le izy zany mizara efatra izay raha tsy diso iny resaka Cour des comptes iny hoe resaka fananam-panjakana resaka patrimoine de ny resaka tsenam-barotra ny fanjakana marché public resaka ressources humaines zany hoe ny olombelona zany de resaka fitantanana amin'ny fitantanana anazy tsotro zao fotsiny zany amin'le fitantanana ny fanjakana zany de raha ohatra hoe le resaka fananam-panjakana teo zao resaka fiara fotsiny zao hoe efa jato mahery tsy haiko 5 sy efa jato ngambany no tsy miverina ny fanjakana reny fiara reny hoe tsy olona ray nge mibodo an'ireny tsy hoe za moa zany tamin'ny androny hoe Ravatomanga
raha joe la talohan'izay rehetrarehetra fa tsy ry zareo singan'olona any bodany reny fa itsika ihany any bodany reny itsika mpiasa-mpanjakana any bodany le zavatra eny le trano mpanjakana tonga amin'izay ihany hoe efa tsy oatsony le olona dia bodony tsotro zao fotsiny le izy dia le fiarahamonina eo zany manaiky daholo hoe zay zany le zavatra mety le resaka fanomezana tsenam-barotra le resaka hoe mbola tsy vita koa le asa dia efa tapitra ny vola dia avy eo tsy mitotsony ny asa dia reny rehetrarehetra mitambatra mahatonga an'le izy ary be dia be zavatra mbola tsy niresahan'le olona tamin'iny le mivantana iny zany dia tonga saina hoe io zany le fomba fanao hatramin'izay satria taona 2024 zany reny zavatra eny fa na tamin'ny taona 2024 reny efa reny le fomba fanao teto hatramin'izay dia ta Madagasikara zany reny hoe inona moa filazan'zareo azy tao ministère ny finance sao le resaka hoe poste 46 ao anatin'le budget le hoe vola hoe rehefa misy ambiny dia ohatrany ao na atao tantely afa-drakotra zany ao na amoroporonana n'ity dépense rehetrarehetra ty za zany olo-pirenena dia za zany tena sarotiny amin'le izy satria ohatrany mieritreritra hoe volako ane zany reny volanareo nge reny volantsika ne reny nefa tsika santsika ihany koa le maka an'le izy dia tsika zany ny hatramin'izay tsy vao zao nge nisy rapportna cour des comptes zany efa nisan'izany foana hatramin'izay fa ty fitondrana fanavozana ty zany mba te ampiseho an'le izy hoe vonona zany zareo hoe anatsikafina io na zavatra tsy mety ataontsika eto dia raiky manokana kosa aloha zareo na izanina zany hoe nahasananao an'iny dia teo moa zany filohan'ny fanavozana sy ny prime ministre voateny vaovao teo izy tsy mampaninana azy ny teo tsy nampaninana azy satria mbola azo lazaina hoe tsy tao anatin'ny fitondrana zareo tamin'ny andony reny fa zany hoe itsika vahoaka sy le manodidina zany tiako fotonina le lakolosy hoe ory zareo hoe tsika ihany ane reny dia zao fa misy olona eto ameko-tsiny misy androm-panjakany eto ameko-tsiny ary amiko tsisy antom-pisintsony ny androm-panjakany antenimera satria zao ny anaovako an'izany nareo amin'ny antenimera reo solom-bava ny vahoaka nareo ny nanao ny lalàna nareo ny nandany any teti-bolam-panjakana voalohany tsy haiko moa filazana azy loi de finance initiale nareo mbola nandany hoe tsy asiana rectification le izy fa tadio tsara LFR tsy nylanianareo 2025 efa nety iny dia nandeha le fanatanterahana an'le izy fantatrareo fandehan'ireny zavatra rehetra fantatrareo fandehan'ny vola sy ny fahaverezan'ny vola mandaingany nareo rehetra ao anatin'ny androm-panjakan'ny fahefanam-panao lalàna mandainginareo raha milaza fa tsy mahalala an'ireny fandaniam-bola rehetrarehetra teto amin'ny firenena vola zarazarainy reny fantatrareo tsara zany nareo teo tsy na tamin'ny taona 2024 rehefa talohan'izay rehetra nefany zay no fomba fandaniana sy fizarazarana an'ity vola ity zany amin'ity fanjakana ty ny ny fahefanam-panatanteraka mazava ho azy izy koa ny anisan'ny tompona ndraikitra voalohany satria zareo koa ny anisan'ny fampizarazarana le vola fa ataontsika efa ravy iny le fanjakana iny zany misy hoe nianjehantsika raha vatomanga nianjehantsika rajoelina dia oke tsy manala ny iny izy teo ny andraikitra zareo mihitsy tena manana andraikitra lehibe izy anatin'io fa tsy zareo rery fa za mieritreritra hoe nareo solom-bava-mbahoaka rehefa maheno an'ireny tatitra ireny gaga aloha za mialatsy ny ara-diso fa fietretako anazy tsy tao ny filohan'ny antenimieram-pirenena tsy nanatrika an'le cour des comptes le rapportny cour des comptes izy ny filohan'ny mpanatanteraka ny tao ny filohan'ny androm-panjakana amin'ny fitsarana moa zany mazava ho azy d'office izy zany satria izy ary manao an'le tatitra amin'ny maha hoe cour suprême anazy ao anatin'ny cour suprême ny iny izy teo ny cour des comptes fa taizany filohan'ny antenimieram-pirenena inona nandraikitra tokony raisinareo amin'ny zavatra ohatr'ireny amiko tsisy antony mihitsy tsisy antom-pisintsony io assemblée nationale io
raha ohatra hoe misy tatitra oatrandreny hoe raiky ambe folo sy valonjato sy telo arivo ravitry ariary no vola voalaza porofo mitoaka amin'ny tendany misoratra nanao ankety nanao audity hoe zay ny vola nanjavina tsy nanjavina ratsy tantana zarazaraina natao tantely afadrakotra de nareo nefa mbola eo foana ihany de ohatran'ny hoe fait divers izy aminareo ty fanjakana ty zany a lasa hoe ato ny fangalana vola zay le izy zay te azo vola rehetra midira ao anatin'io fanjakana io na amin'ny endriny ahoana na amin'ny toerana ahoana na amin'ny androm-panjakana na iza midira ao fa afaka maka volontsika ao de zarazaraintsika eo zay vola zay tiatsika anaovana anazy vola na etran'olona ny reny na volany trosaina fanampiana avy any ivelany any zany rehetrarehetra zany nge etoana an'ireny voly reny daholy zany hoe le vahoaka rehetrarehetra nge miantoka an'ireny jereo fahatran'le vahoaka de zavatra ohatran'ny hoe mandalo fotsiny hoe ay zany io zany le izy tena diso fanantenana be mihitsy mieritreritra zay io zany hitako voalohany indrindra aloha de io assemblée nationale io hoe vahoana de zary ve ty io any sarotiny amin'ny zavatra tsisy dikany fa ahoana ary ohatrany tsisy ohatrany hoe izy izy teo ny filohan'ny fanavozana miteny mihitsy izy hoe tokony avitantsika zao reny voly reny ozy a fa bao zay zany zavatra mitranga de ahoana de mijanona eo zany tsika de toizantsika ihany ve zany ty lalao ty zany mbola toizantsika ohatran'izao ihany amiko a rehefa misy olona tsy mahatanteraka ny asany na aiza zany a nampianarina anay sy nampianarina ny olona rehetrarehetra zay miasa ao anatina orinasa ary mbola orinasa saripady ary nenareo satria fanjakana noentinareo rehefa olona tsy mahatanteraka ny asany zany a farafaharatsiny a esoriny de amiko nareo solombavam-bahoaka reo tsisy manana raison mihitsy nareo a hierovana hoe milaza fa hoe tsy nahita an'ireny zavatra eny de alao andehany fotsiny reny zavatra eny non diso zany fa tokony menatra ary nareo tokony mametraka felany nareo fantatray matsy le zavatra misy tsy ataoko hoe fantatray fa ataoko hoe fantatro ny zava-misy ange de zao fampiarana le androm-panjakany satria tsy nanana iny izy teo légitimité sy légalité ve mifanatanteraka nandray le fitondrana de nefa napetraka teo ihany ka nefa izy mananjo izy andravan'le antenimera ve de sady matahotra koa nefa matahotra an'izay koa nefa ny antenimera koa afaka mananjo koa mifidy mandravan'le fanjakana mpanatateraka ve de ohatran'izay koa ny HCC ry andalona zay nge le nataoko hoe misy mifampiarina reo androm-panjakana anankitelo reo nefa reny ny zavatra mitranga raha izay faharoa ty resaka hoe raisaha zany tsy te hiditra am'rehefa ampy le izy ohatran'ny hoe politika amin'ny rehefarehefa nefa rehefa ataoko ny fandiniana ohatran'ny famaninitsika manao politika amin'ny rehefarehefa fony tsy voazao nge zany efa nanomboka oviana nisy zany hoe mbola rajonaly hoe ay misy ohatran'ny hoe misy foana ny olona hoe tsy fantatra tsy ao anatin'le rafitra nefa manana fahefana mandidy maka vola manao an'izao ohatran'ny hoe tanana kavana ny olona rehetrarehetra zay ao anatin'ny fitondrana nisy ange zany Claudine nisy ange zao zany raisamy fantatsika daholo de zao misy koa nge hoe kofalidalia daya hitanao ohatran'ny hoe famanina ny eketsika za matsy le atao hoe système politique averiko indray tsy averiko ampasahivo ny atao hoe rafitra misy hoe système daholo ny andrikanany hoe rafitra fa tsy mitovy ny système politique sy ny régime politique zany zavatra resantsika zany système politique régime politique mazava tsara na Madagasikara zay tsy tiatsika ho kasihana de le hoe misy le fahefana anankitelo reo de isa zava-misy zao zay le rafitra ara-politique zay fa le rafitra zay le régime politique fa le système politique misy an'ireny karazan'olona reny atao hoe manao hoe lobbying na manao facilitateur na manao de eketsika foana hoe tsy maintsy misy zany zavatra tsy maintsy misy ve reny karazan'olona reny amin'ny fitondrana fa nahoana na manao mety izy na manao tsy mety amiko fanjakana masy mandidy raha ny tokony misy tsy tokony misy karazan'olona ohatriny reny ao anatin'ny fanjakana le débat tsy tokony mipetraka akory hoe inona ny lazainy rahakoty na inona ny lazainy rahabe raha ohatra hoe rahakoty sy rahabe tsy mitsinina ao anatin'le fanjakana
fa mena fahefana le rahapotsy le rahabe tsinitsino anaty fanjakana satria ve mandamindamina mibizina n'izay manodidina eo sa satria tsy fantatry mihitsy fa maninona manaiky an'izany ny fitondrana hatramin'izay a ka hatramin'izao zay mandisy fanantenana na manokana raha ohatra raha hoe tsisy an'izay ty fanjakana am'izao ty amiko a bon zay zany aloha izy aloha zany eo am'izao de tsy manino fa hoe vrai mbola misy ohatran'izany koa ke le izy mbola misy olona koa ke ambadika eo ne manao zao na marina le izy ao na lainga le zavatra tenen'izay nyteny zany hoe le ndraisina tamin'ny le conversation tamin'ny telefona reny na marina reny na lainga na inona tsy dirako ary tsy raharaiko fa le fisin'le izy le antom-pisin'le izy misy de hoe ekeny fanjakana tsy maintsy ekeny vahoaka tsy maintsy ekeny olona rehetrarehetra fa le système politique atsika ao Madagasikara tsy maintsy misy karazan'olo loatrin'ireny atao eo fa manino izy ty nge tsy hoe fitaterana hoe sanatriny zany hoe fitateram-bahoaka taxi be ka hoe mila rabateur miantso hitanareo le taxi be rianana le taxi brosy le mandeha manao ohatra hoe mandeha makany atsimo reny re fahasankarana de misy le rabateur zany le miantso hoe avy client ohatra hoe zany le sary hitako anatin'le fitondrana tsy voazao averiko indray a tsy voazao io efa zany foana fa atao hatram'izay de ohatra hoe ekena foana le izy hoe saby hoe any ve ao anaty sa atsofotsika ao anatin'le système politique zay fikiratsika maro tsy tiatsika hovaina mihitsy koa ve le hoe raha ohatra ka te hamoaka volamena de tsy maintsy reo olo reo ve natao intermédiaire sa hoe satria mandaingitsika raha miteny fa tsisy volamena mivoaka zany misy hatramin'izay ka hatramin'izao mandaingitsika mbola mivoaka le izy za manokana na mivoaka le izy a tsy problème ka raha ohatra hoe miverina ho an'ny firenena le vola ataotsikinina moa le volamena ataotsikinina raha tsy miverina ho an'ny firenena fa raha tsy miverina ho an'ny firenena kosa le izy a fa ho an'olo mihitsy zay misy manampy eo amin'ny fanaovana anazy famoahana anazy tena mialatsiny kosa aloha fa tsy haiko hoe fa maninona tsy voatery manaiky an'izany foana tsika hatramin'izay a ka hatramin'izao ka ho mandrakizay ohatrany hoe lasa lavitra be ao anatina resaka politika le izy a fa tsy tena hoe le fomba fanaovana politika ao Madagasikara mihitsy zany ohatrany tena maloto loatra zareo a ohatrany tiako zany sy tomona foana satsika hoe lasa le tsy normal ny lasa normal non tsy normal io efa tsy normal io hatramin'izay de mbola tsy normal io zao fa tsika zany tsy tokony eritreritra hoe lasa normal zatra anankiroa mazava tsara ny resaka teo a io le resaka hoe misy olona manodidina ny fanjakana zay ohatrany hoe rabateur sa facilitateur sa inona zay atsotsika anazy zay tsy mazava mihitsy nefa de mifikitra am'izay tsika amin'ny système rehetrarehetra de faharoa le resaka hoe nanao tatitra ohatran'ireny misy fahavoazana angeza be toekarena araboly ohatran'ireny tsika eto Madagasikara de jerentsika mandalo fotsiny le izy ohatran'ny hoe zavatra mitranga fotsiny zany teny an'izany averiko any ho anareo zay namako mpanaraka anahy eto fantatrareo tsara fa zaho tsy mitady toerana tena tsy lina am'izany mihitsy aho fa maolo-pirenena anahako zay efa nezahako ohatrany tsy ndrara iny zany zavatra rehetrarehetra fa isaky miampandrina andra re de mieritreritra foana efa maninona ary tsika manaiky an'izany hoe zay fotsiny le izy de le olona miasa mifofotra aty ambany aty a tena hoe mitrombo vohomana any ambanivohitra zany tsy ambanivohitra akory tsy ambanivohitra akory périphérie amin'ny Antananarivo 22 km mialana Antananarivo za afaka mijoro vavolombelona zany de fa tena hoe mahantra fahadiran'ovana ny olona de nefa ny zany tsy resaka raha tsy miliara ao Madagasikara resaka fanodikodonam-bola tena hoe mahagaga mihitsy efa aiza ny azahoan'ireto olona nyretovodre aike reny 2,7 lavitra isariary de tsy iza ny olona manao an'io tsy hoe marina fa hoe misy ravatomaga teo de ena lefa tsy fa na ravatomaga tsy izy reriny iny nanao an'io itsika ny be debe antsika ny ao anatin'io ohatran'ny fangalarana jirony jirama ihany io aza mitady lavitra fa itsika daholo ihany mahazo tombotsokely amin'io de ohatrany hoe rovina ary tsika zany vao tonga saina hoe mizatra tsy mety de zay niverena foana ny olona mba nahateminaiko raha iza de ny solombavam-bahoaka satria olona voafidy reo zany hoe nametrahany olona fitokisany reo ka amiko raha ohatra hoe za misy kofra ngeza be eo
de za mampiditra vola ao anatin'io za zany le vahoaka de ameko an zareo le lakile hoe ty le lakile de mba jerijereo io de aveo misy mangalatra le vola ao anatin'le coffre ao de tonga za tsy teny hoe fa izany nangalatra an'le vola fa mifantatry fotsiny de fa izany tazona le lakile satria tsy mipitsohana ane le coffre satria nahoana satria le mpiasa fanjakana sy le olona manodidina an'le fanjakana ao ihany mahazo tombontsoa rehetrarehetra ihany ange le makaly izy nga hoe misy manapisika zany misy décret mivoaka nge fa tsy arahana le décret misy procédure mivoaka nge fa tsy arahany manana comptable public sika manana ordonnateur sika manana rehetrarehetra manana ministre manana filohan'ny république sika manao ny lalàna manao décret manao zatra rehetrarehetra misy procédure daholo nge famoahana reny vola reny exécution reny budget reny ny fangalana vola amin'ny trésor misy procédure daholo zany ary tsy fantatsika zany tsy fantatry ny olona ao fanjakana fa fantatry ny olona ao fanjakana zany fa le olona rehetrarehetra miara mitady zay fomba na ielana amin'le procédure na anaovana fitantanana fanindran-dalana gestion parallèle de mivoaka foana ihany le vola de mijerytsika rehetrarehetra de le zavatra kely hitatsika ety ambadika ty inona ohatrany hoe mampimenimenina kely hoe 20 millions d'ariary ny indemnité carburant ny solombavam-bahoaka na hoe zao ny prime ny HCC na zao satria reny hitatsika fa ny ao ambadika io ke tena mbola zava-doza ary tsika rehetrarehetra ke samy mahazo tombony amin'le izy daholo inona moa mampitaraina atsika zany fa ao amin'ireo solombavam-bahoaka reo amiko aloha zay tsy haiko raha ohatra matsika nao hoe alatsy zany rehetrarehetra ka andao enjehana daholo le olona de tsika aloha anenjika an'le olona rehetrarehetra de etsika anao any fitsarana ny olona tsy haiko 4 fa amiko défaillance na olona défaillance n'olona tamin'ny responsabilité any ny tokony ino izy teo tokony atao aloha de ampy tsisy antom-pisiny mihitsy io antelimero mialatsiny za sady tsy manana namana solombavam-bahoaka tsy manana fahavalo solombavam-bahoaka tsy zany le famahoam-pirenena zay fijeriko anazy zany tsy haiko ny fijeriny sasany mety tsy zay fa raha ohatra tsika mitady hoe rehefa misy olana lehibe misy fery lehibe io de hitatsika hoe io le fery zany de ahoana litsabotsika an'io tsy hitsetsetra de hijerijery an'io tsika de toizatsika ihany fiainatsika fa misy zavatra tokony atao io de zao nga mafetretako anazy kiondalana anankiray tokony atao fantatry fa riteny an'izany eta tsy rapitso miongana akory ny antenimera-pirenena fa za zany tsy hisitina saitsika rehetrarehetra na tsika vitsy de vitsy ary ny olona hoe manaraka ana raha oharina ny vahoaka malagasy hoe olona hoe efa mananjoa de tsy haiko zay zavatra lasa makalaga zany amin'le izy na de hoe 10 taona tokony tsy makalaga raha io lasa makalaga satria masotra ana le izy maha-olo-pirenena ana voalohany indrindra hoa de faharoa manarakaraka an'izany na onana tsy mipetraka sy miasa any ary ako mbola tanindrazaka any io ataoko hoe raha ny zavatra rehetra ataoko any mbola anisany hoe mandohetra any ako na zavatra vidiko na zavatra inona ary zarery fa tsika mianakavy reo ny fianakaviako rehetra mbola any daholo tsika mianakavy reo mbola io firenetsika de tsy tokony tsy mety zany zavatra ohatran'ireny oka zany zavatra tsy normal hijanona foana hoe tsy normal de mijery vahaolana fa tsy hoe lasa tsy normal lasa normal zay le izy idiko iny resaky ny loha hevitra iny aloha raha tsy hoe misy olona manana fanontaniana arak'izay haiko ny mamaly anazy zany mila étude anthropologique et sociologique ny raha-mpanjakana sy fanao politika amitsika zay ny antony tsy rafitra ny maha izy azy antsika izao rehetra zao zay le izy tsy any lavitra anatin'izay satria manjary tsy tiako hoe tonga de hoe sokajiana ao anatiny hoe inona ny antoko politikako nefa ny antoko politikako tsy za olona tsy voafehana antoko politika aho zay aloha de tiako fantatra fa misy fijery mitovy amin'ny antoko misy anazy zavatra zay misy zay misy fijery azy zay fa sady tsy fehezina ako tsy anotaniana tsy mihera aho amina zavatra ohatran'izany fa fomba fijeriko le izy zany aloha de marina tokoa fa misy étude anthropologique et sociologique le izy et économique surtout raha hiditra amin'ny théorie an'izay tsika satria tsy maintsy miainga amin'ny théorie foana zavatra rehetra na tiatsika na tsy tiatsika de afaka hidirana le izy fa marina ny teninao misy an'izay mihitsy le izy fa
efa le aty amin'ny farany zany io resahako io fa tsy tehiditra any anatina satria raha miditra any anatina de lazaina so de tsika hoe tonga de sokajiana hoe io fa miteny amin'ny anarany antokony ty fa tsy antoko koa moa le izy ty ary ty de zay ny tsy tiako resahana. Maloto be tsy olona vaovao fa olona efa zatra nihinana taloha sy ny tamin'ny andron'ny orange de verina mihinana indray zao ka le izy tsy hoe verina tamin'ny andron'ny orange rery fa efa niverimberina le fomba zany le pratique zay mahatonga ana miteny hoe le système politique le izy tsy régime politique fa le système politique ny atao hoe système de régime miampy ny lobbying miampy ny ainao manjery miampy ny tambazotra be de be zavatra miditra ao anatiny atao hoe système politique de zay système politique zay io zavatra iainantsika io tena tsy mandeha am'izay loniny satria tsy politika fitantanana ny vahoaka tsony le politika mitranga fa politika natombotsoan'olona foana zay le zavatra mitranga mahasotra am'le zany ina moa le politika fitantanana ny vahoaka ny politika de zay ny tanjony ny politika de hoe misy vondron'olona eto ohatra hoe mitovy fiheviana ohatra hoe mitovy finoana ohatra hoe misy zavatra itovizana de mitambatra ireo de rehefa mitambatra ireo de miteny hoe ay mba handrindrantsika ny fiainantsika tsaratsara ny fiainantsika de andeotsika hanondro olona hitondra atsika andeotsika maritra lalàna na disipline ifampifehezantsika andeotsika hamaritra fomba fiady ara-toe-karena mba hampiadana atsika zay nge ny tena politika zay nge mahatonga le hoe lasa misy ny institution anankitelo zay ny tena fototry ny politika zay fa zay ny adino matetika ohatrany hoe fa nilovaina teo fotsiny io politika am'izao io na io rafitra toe-karena na rafitra ino ty izy teo mpanao lalàna io de hoe toizantsika fotsiny am'izao fa zay ny tena izy aka ohatra anankiray ohatra hoe Kurdistan raha mijeritsika tsisy zany hoe firenena Kurdistan zany fa ny vahoaka kurde misy satria le vahoaka kurde reo nyzaraina verina mitantaritsika misy anglisy anankiray sy frantsay anankiray atao hoe Picot sy Sykes Picot PICOT zay ny anaran'le frantsay de Sykes SYKES nisy an'zay izy roa lahy zay no nametrahany britanika sy ny frantsay ny fahafana izarany aty amin'ny faritry Moyen-Orient aty tamin'ny hoe iza no ino izy teo hoe ahoana ny tantanan'ny frantsay iza ny tantanan'ny frantsay de iza ny tantanan'ny anglisy de tamin'ny zarany io faritra io zareo tsy niraisiny antanany zany resaka hoe iza ny olona ohatra ny mitovy fiaviana iza ny olona mitovy finoana iza ny olona mitovy fomba fiteny tsy zay no niraisiny antanana fa tonga de zarazaraina no tsipika ave fotsiny zareo hoe zao rehefa avato de ataotsika firenena Syrie ato firenena Irak ato firenena Turquie ato firenena iza na aty ambanimbany aty Beyrouth ohatra de teo ampovoany teo nefa misy vondrona olona foko anankiray atao hoe le Kurde zay mipetraka tamin'ny faritra ara-geografika atao hoe Kurdistan de le Kurde reo tonga de nizara firenena anankitelo nisy lasa tany Turquie nisy lasa tany Irak nisy lasa tany Syrie de zay le mbola problema foana hatramintsika miresaka zao satria tsy manana fireneny le olona miray identité reo mialatsiny fa mampiasa teny voambolana ny teny frantsay de tsy milamina mihitsy zany le firenena satria any Irak zareo vao ilikiliky any izy teo any Turquie zareo vao ilikiliky PKK any Syrie zareo vao ilikiliky de ohatran'izay koa le de reo olona reo zany raha ny tokony izy tamin'ny zaraina le firenena tokony hoe nitambatra zany hoe ay andraso kosa fa reto olo reto misy kolotsaina mitovy de andao reto ataotsika firenena ray de zay mahatonga hoe miainga aveo le firenena de rafitra politika zany reo olona misy zatra itovizan'ireo no miaraka ohatran'izay ny tokony nanaovana Madagasikara fa
zany hoe mila dinihana trany amin'ny tena hoe zay le natonga anao teo izy le nanao an'le fanontaniana tena tiako be le hoe mila misy considération anthropologique et sociologique zany miditra ao anatin'izy rehefa anangana le firenena ianao satria miainga amin'izay le rafitra ifampifehezan'le olona fa ny atsika mantsy le rafitra atsika mialatsiny fa tonga de lovana tamin'ny frantsay voalasa ny frantsay tamin'ny taona 1700 roa taona taloha zay zareo nefa nanomboka mitonkon'analizy de hoe tia ny lalam-panorenanareo de toizy amin'io firenenareo lalam-pandrenana tsy nainga taty amin'le vahoaka tsy nanao an'izay étude anthropologique sociologique zay rafitra tonga de nadika fotsiny hoe inona ny rafitra nay tany frantsay zao ny constitution anay adika ao anareo ary io itsika talohan'ny diran'ny frantsay zany hoe talohan'ny nanjanahany frantsay tany atsika zany tamin'ny taona 1970 nisy rafitra ny fanjakana teto e raha tsy miresaka afa tsy ny fanjakana merina fotsiny mbola be deabe fanjakana tany be tsy misaraka fanjakana tany mena be fanjakana tany sakalava nisy rafitra teto nanana mpanjaka reny olona rehetrarehetra reny marina hoe taty ariana hoe raha masina valapareko izy andrenapony merina de natamba le fanjakana rehetrarehetra mbola nitoizandra tamin'ny voalohany sy taty ariana rehetrarehetra fa nisy rafitra tao nisy rafitra fifampitondrana tao de reo olona reo tsy ny frantsay nampianatra atsika hoe ahoana ny tantanana firenena fa reo olona reo efa nahay an'izany raha tama voalohany nanino izy teo avanazo varapatana ny frantsay raha ny vazaha zany ny vahiny raha navalina voalohany tonga de tsy tia vahiny tia tany-drazana satria nanana ny rafitra izy nanana fomba ny tantanana ny firenena nanana an'izay tsika fa noho nalaina tamintsika ny tanitsika de naverina tamintsika de tsy naverina tamintsika ny rafitra nifantoka tamin'ny kolotsaintsika fa tonga de hoe ino ny rafitra hitondranareo amin'ny firenenareo miankina amin'ny kolotsainay ny frantsay ny constitution française efa nanao révolution ny frantsay tamin'ny 1970 e nandalo révolution ane zareo nandalo olona maty be deabe ngeta zay nge zareo fa nahatsangana io firenena io e za tsy miteny hoe tokony nandalo tamin'izay tsika fa efa nandalo tamin'izay tsika raha ohatra nandeha ny atafika ny mpanjaka taloha be deabe nge ny olona maty tamin'ireny zany hoe efa nandalo an'izany tsika efa vonintsika manana le fahamatorana anangana firenentsika tsy tia voatery niankina amin'ny iny izy teo amin'ny lalam-pandrenana natotony vazaha avy any ambony any fa lalam-pandrenana mety aminy le izy fa tsy voatery mety amitsika de zao moa zany le izy de hatramin'izao tsika mbola io ihany mihemitra ary tsika raha ny tena marina voatselatsela zao ny resaka tamin'ny ankizinamako teto ny teny tena tsotra mihitsy hoe raha izao izy fahitana raha zao izy le firenena tena ohatran'ny nalaoka any tsika ny zanahan'ny frantsay tamin'izaho manokana aloha za aloha tsy manaiky an'izy fa atsaiko le fomba fijery za hoe mety lalana tsy maintsy lalovan'ny firenena le zao fa zany hoe tokony misy zavatra tokony atao fa tsy hoe lalovana fotsiny le lalana de samy jerijery eo de zay olona sendra tonga amin'le fitondrana de manao ampimamba farak'izay zokiny satria tsy maintsy hosoloana indray rehefa avy eo atao kokoa ke zay Timor-Leste miangola randry lavitra ne zany any andraso aloha Timor any anelakelan'ny Indonésie sy Australie zany kokoa nareo any ary tsy haiko zany afiry ny orany aminareo azao ny oran'ny Australie Sydney aloha raha tsy diso ampina adiny 7 amin'ny aty adiny 5 sa adiny 7 amin'ny aty adiny 7 eny kokoa ary nareo mandrosondroso ny cabine hoy nefa voaresaka teo ry lala Ronoro problème c'est que le système politique s'est laissé gangrener par une organisation mafieuse dangereuse. De plus, nous n'avons plus de véritables hommes d'État, mais des mafieux opportunistes qui sont là pour faire fortune. Nous devons tous de stopper ce système qui tue la population et l'avenir du pays. Ouais. Bien résumé. Hopefully the airport will open soon. Oui. Le cabine koa zany le fipetraka hoe tena tsy mitazotazona an'izy mihitsy fa tonga de asehoko mihitsy zany ary izy zany. Nasalova kely varavarana avy hatramin'ny mafana. Bon.
inona indray vaovao inona indray fanontaniana ato aloha zay tsy hitako na hoe loha hevitra tsara resahana amin'ny roa maraina amin'ny roa sy enina amby 20 minitra moa zany any Timor. Tena lasa lavitra nareo a. Bonsoir aty à Dubaï. Salama, nakaiza ny inspecteur d'État. Nakaiza ny inspecteur d'État. Misy ny IGE, inspection générale de l'État. Fa raha tsy diso ny inspection générale de l'État ao anatin'ny fahefana mpanatateraka. Zany hoe afaka manao ny asan'ireny olona ireny fa mijanona amin'ny ohatrany hoe raha laitsika sara tsaina zany de ohatrany hoe audit interne. Ohatrany hoe misy orinasa de manana auditeur interne izy de anatsarany le zareo samy zareo any am'le fitantanana le orinasa ao zany raha ataontsika hoe orinasa le fanjakana. Fa ny Cour des comptes ivelany satria Cour des comptes any amin'ny androm-panjakana hafa mihitsiny any amin'ny judiciaire zany. Zany hoe ny inspection générale de l'État na anao zavatra na tsy anao zavatra le fanjakana mpanatateraka anazy iny. Fa le aty am'le fahefana le androm-panjakana mpitsara zavatra fitsarana any Cour des comptes de amiko zany ny tena lalàna tsy fantatra hoe atraizany afahan'zareo tena hoe mitsara le olona ireny fa ny fantatry fotsiny aloha andraikiny aloha ary ao anatin'ny asany mihitsy ny manao an'ireny tatitra ireny. Fa tsy haiko hatramin'izay ve za ve tsy naharaka sa tsy nalefa tamin'ny ainao manjery ve le izy sa tena tsy nanao ny asany nisy tokoa ve zareo hatramin'izay. Fa iny aloha de direct manokana aloha tena tsara aloha le iny dizy teo le fahafizatena sy le fandraisana andraikitra nanao an'iny zavatra iny. De mbola averika any mbola nahoana hoe fiandaniko na tsy fiandaniko amin'ity fanjakana ity mbola direct manokana ihany koa ny filohan'ny fanavozana tonga niatrika an'le izy teo. Ary niatrika izy teo nandray fitenenana izy satria raha tena izy ngereny zavatra eny ohatrany hoe tonga amin'le fiteny ohatrany hoe manao procès an'zareo mihitsy satria zareo le mpanatateraka saingy mbola tsy teo izy tamin'ireny. Satria mbola budget atsika tamin'ny mbola loi de finance teo aloha ny zavatra eny fa ndraisiny andraikiny de nijoro teo izy mipetraka teo izy sy ny iny izy teo ny prime ministre vaovao zay voatendry. Na koa mifantaniana atina ina aloha hevitra tianareo resahana aloha alohan'ny hanapahana an'ity resadresaka arivarivintsika. Mila mitrandraka volamena mihitsy ny fanjakana fa mila vola sy manatevina volamena mpamosatra malagasy mba hisinitra ny sandam-bolatsika. Sandam-bolatsika aloha tsara aloha izy zao, misondrotra aloha izy zao. Ny antony voalohany aloha de mety hoe satria no zava-misy koa ny contexte socio-économique iraisam-pirenena zany de marefirefy koa ny midikidina ny sandan'ny vola vahiny zany hoe mazava be fa miakatra ho azy ntsika moa matoa miakatra io sandam-bolatsika io na niena fanafarantsika entana na ny tombony fanondranantsika entana. De miresaka le volamena teo sa ve tsy fantatro tsy haiko sa ve misy volamena le volamena mivoaka an'le voakany reny ve manomboka misy vola mba miverina amin'ny fanjakana amin'izay ve reny mampiditra sandam-bola zay aloha tsy haiko mety ho zay le izy fa raha zay de efa manomboka efa tsara zany satria araka lazaiko teo ataontsika inona ho ary ny zavatra eny raha ohatra ka tsy atao anasoavana ny vahoaka. Mampatsara na resaka bois de rose nisy taontsika tamin'le hoe eny mety hatramin'izao ngamba hoe tsy azo kapaina ny bois de rose tsy azo ahontrana ny bois de rose. De nefa ny tamin'le fitondrana teo aloha zay le teo aloha ihany de le hoe tsy nanambola ny fanjakana de nahontrana ny bois de rose de avohatra ny nisy niditra tamin'ny fanjakana fa ny akabetsahany niditra tany am-posin'olona maro zay mbola eo daholo zany olona zany amin'izao fotoana izao. De tamin'ireny akoatran'ny hoe fitsinjovana ny tontolo iainana satria haitsika fa antaonany maro ampony taona maro raha tsy anjato taona ny ara ny ilaina vao maniry reny bois de rose reny. De hoe raha tsy eritreretina le fitsinjovana le tontolo iainana de io zay marina misy atao ina tehirizina fotsiny tokoa moa zany le bois de rose raha ohatra tsy afaka atao loharam-bola anasoavana firenena sy ny vahoaka fa tsy ho an'olona vitsivitsy
indrisy moa lasa hoan'olona vitsivitsy le izy. Mampatsiaro anahy tamin'ny androny Suède renivohitry ny Ikea mpanao fanaka ala daholo ny Suède ray manontolo. Tamin'ny androny Suède tena hoe mpanapaka hazo, tena tsisy hazo tsony misy tany, tsy haiko na tamin'ny taonjato fahafiry aloha, satria nilaina le izy. Zany hoe nilain'le firenena le izy de tapahany aloha, fa fatany fa reny anisan'le renouvelable matsiny. Zany hoe fatany fa mbola afaka maniry rehefa avy eo, de maniry le izy taty ary de verina ala be foana zareo zao. Nefa zareo reny le karazan'ny olona mamelesina amin'izao fotoana, sy ny Union Européenne sy ny maromaro zany, le hoe simba ny tontolo iainanareo fa aza tapahana ny hazo, aza tapahana. Ohatr'izay zany le resaka volamena hoe aza ondrana volamena, na hazo io na volamena io na inona tompoko rehefa tonga amina fotoana hoe tsy mahavita mahavelona ny mponina ao anatiny ny fitondrana, nefa misy arena ohatran'ireny afaka mamelona ny vahoaka, amiko fotoana aloha zao tokony hitrandrahana an'ireny. Any arina any hitantsika eo, sauf hoe ohatran'izao zavatra mitrano zao hoe tena tsy natao ampandrosoana le firenena koa le izy, fa olom-bisy foana ihany mahazo an'le izy. Raha zay kosa aloha de aloha hijanona eo. Fa maninona moa zany mampanakarena ny Fatsoralia sy Izalia raha ohatra ka hoe ny arena kibony tany koa ny trandrana, nefa zatsy nefa za mitrony voaomany. Zay fijeriko an'iny. Mahatsiaro mandrato culture be zany rehefa manaraka amin'ny life non. Satria raha navala voalohany, était une véritable femme d'État bien organisée qui a su tenir tête aux colons envahisseurs et gérer son royaume. Zay le izy. Eny rehefa hoe miteniteny zavatra ohatran'ireny miteny hoe olona hoe ao anatin'ny tantara na anareny de safosafoka aty ambony aty fotsiny le loha hevitra, fa miditra lalina ao anatin'iny de lasa mandeha mirona any amina lafiny anankiray le resantsika de ela be. Nohariny 2h26 zao izy anelanelany Indonésie, Australie ary Papouasie-Nouvelle-Guinée. Timor. Tena zay vao nahita hoe misy malagasy any Timor any. Ny fantatro tamin'izany Timor zany fotsiny tamin'zareo le niady be, ary efa mba tsy miady tsony velony any. Ty zany apetrako amin'ny Angola Randry le fanontaniana. Satria antonany maro no nisy ady tany, mbola resaka fizarana tany any le izy raha tsy diso ahy. Zay tao ambadika ao koa ny resaka tsy haiko resaka zareo be kitana ve, satria misy hoe manana solika le Timor le tian'zareo alaina. Ohatrohatr'izay le izy mba tantara hoe ahoana fa tena tsy sadiko tsony ao anatin'ny tantara. Zay foana anie le izy ohatran'ny Soudan tsy misy avaratra koa nge zany any hoe rehefa le misy ato le misy an'le solika de zareo le firenena zany de le ato am'le mirona ato am'le manana solika zany tsika, ny atao hoe tsika io zany le tandrefana. De mbola mitoy am'izao fotoana moa zany izy zavatra mitranga ty aminay io, tsy maintsy zay foana le izy. Fa mino aho efa ela koa zany ady tany aminareo zany, fa mety efa tsy zao tsony. Rary soa lalandava hony satria Baltimore ve le Timor commandant sa tanàna tsy Baltimore ka Baltimore any États-Unis fa le Timor tadidinareo hoe misy hoe Timor oriental nisy fotoana nisy ady be tany, misy ady be mihitsy, lasa alaiky ry globe ry asehoaka anareo. Haiko raha hitao ve, hitao anatin'le sary eo ve ty. Ety izy raha tsy diso aho. Ty zao Papouasie-Nouvelle-Guinée, ty zao Indonésie, ty zao Australie, mety tsy teo. Ty Australie de ty Indonésie de ty tany kely ty zao East Timor ty. Io zany hoe ety zany ohatrany hoe kely balitika aloha, fa raha zao fijerijeriko azy zao mety hoe mitovitovy amin'izy zany.
io izy io tany kely ty zany Australie, ty zany avaratra Australia dia ty zany Indonésia, ty zao Java dia ty zao Java dia ty Sumatra, ty Borneo. Tena lavitra aina leranareo ke za mbola alohan'ny leran'ny Sydney satria Sydney zao eto zany hoe fizao reranareo zany eto fa tsy eto tsy de varina hoe misy gasy de zay inona koa zareo misy fantaniana dia mamaly raha fa raha tsisy fantaniana dia ajanontsika le izy. Inona structure any Qatar mahatonga azy mitantana ny gaziny? Emirany aty Qatar, structure politika ve ny resahantsika aloha? Politika dia zay Emirat zany hoe ny emira ohatrany hoe mpanjaka ihany, dia misy prime ministre dia misy ministre. Ohatrany Emirat rehetrarehetra ihany, ohatrany hoe fanjakana rehetrarehetra misy mpanjaka ihany zany. Fa zareo efa demokratise be satria misy toerana efa misy fifidianana fa tsy voatery hoe le fianakavian'ny mpanjaka, ohatrany any amin'ny iny izy teo resaka municipalité zao dia misy fifidianana le zany ohatrany hoe mitovy amin'ny hoe bentanàna na hoe mpanolotsaina bentanàna zavatra ohatrany zao misy fifidianana vitsivitsy zany le izy koa ne le resaka hoe fitondrana misy mpanjaka royauté ne tsy voatery hoe ratsy foana tsika mantsy rehefa mieritreritra hoe royauté dia ohatrany hoe zavatra efa taloha zany hoe rafitra fitantanana efa taloha zany fitantanam-panjakana efa taloha zany fa tsy voatery hoe ratsy foana io rehefa miadana ny mponina ao aminy rehefa misy fahafahana ny mponina ao aminy rehefa mizara ny harem-pirenena mizara miverina mponina miadana foana mponina na inona rafitra ataonao eo sy rehefa hoe tsy mangalatra koa ny amin'ny fitondrana zany dia ny aty tsy ho tantaraiko anareo eto fa zareo tena miadana tsy ilaina zany mahatonga ny hoe tsy tonga taty aminay ny printemps arabe reny tsy tonga reny koa moa zavatra napresiana koa moa reny raha ny tena marina tany Libye fatatsika tsara fa tsy tena hoe ny ainga tamin'ny vahoaka reny fikomenana apotika ny firenena libiana reny amin'izao fotoana fa misy tandrefana ihany tao ambadika ohatran'izay le izy. Tsy mahita loha hevitra tsona io dia mitady fanontaniana olona privé ve ny tompony gaz sa fanjakana mazava ho azy ka tsisy privé manana gaz zany raha ny tokony izy any ireny tokony zavatra tsy saripady ireny satria reny tena haindehibe amin'ny firenena dia afany tany Iran tamin'ny andron'izy izy teo tamin'ny andron'ny Shah zay koa moa nanisany nahatonga an'izao ady zao satria tamin'ny andro ireny any ny gazy ny indray tsy ny gazy fa nisolika tany mitrandrana tany amin'izareo nge ny compagnie British Iranian Oil Company sa ina moa zay lasa BP taty ary dia tena marina ny British ny Anglisy sy ny Amerikana tena nahazo tombontsoa tamin'ilay izy fa tsy ny fireneny zareo zany izy tamin'izany andro zany dia avy eo moa nisy an'le prime ministre le atao hoe Mossadegh dia raha mitantara kely ny Iran zany mamino avy efa be dia be amintsika mahalala an'izay indrindrandrindra raha manaraka vaovao amin'izao fotoana izao ny British Iran Oil Company io no nitrandraka ny solika tany Iran tamin'ny voalohany dia raha tsy diso zavatra ohatrany hoe 2.20 tapitrisa dolara ny iny izy teo ny tombony azon'zareo isan-taona dia ohatrany hoe 7 tapitrisa dolara fotsiny ny amen'ny fanjakana iraniana zany fa andry-zareo daholo le vola dia avy eo no tonga prime ministre Mossadegh io dia tsy nanaiky an'izay zany izy fa nationaliseny le orinasa satria hoe arenakibony tany le izy dia tsy faly ny bekita na tsy faly ny amerikana zany dia nalefa ny CIA mitondra $1 million nanaovana fanaparitahana vaovao tsy marina nanaratsiana an'le prime ministre na tonga tamin'ny fanongotana anazy teo amin'ny toerany mihitsy moa
satria tsy mety amin'ny ino izy teo tsy mety amin'ny zareo tandrefana le hoe tsy makany amin'ny harem-pirenenao de zay le izy ka de tsy toizako moa tantara fa io zavatra rahantsika mahita hatramin'izao io fa ny firenena sasany ohatran'ny tony tsy manaiky an'izay tsony fa eo amin'le resaka système pétrodollar zareo tsy afaka mandaa iny indray le système pétrodollar ndray tsy hoe any amerikana na hoan'ny mpandrefana le solika ao fa hoe le fifanarahana hoe tsy maintsy dollara ny amarotanareo an'ireo solika ireo ary amarotanareo aminay de tambin'izay arovanay nareo zay le izy de le arovan'io moa zany amin'ny trango ohatran'izao mihitsy ny tena ilana le fiarovana zany hoe efa misy accord efa tamin'ny ela be zany zavatra nanomboka atao Arabie Saoudite le accord-na pétrodollar io ohatsika mantsy maheno hoe ina le pétrodollar io koa mbola resaka lavabe io satria le pétrodollar mantsy le zareo zany tamin'izany tena mpanjifa ny solika be indrindra taty amin'ny atsinanana taty de volan'zareo ny vitanana an'le izy de matetika reo firenenareo tsy mandray an'le lela vola hoe ty le vola de ty le solika de ty le vola fa tonga de hoe tazomy any de atakalo fitaovam-piadiana ivitanana iny izy teo ohatrany hoe apatrosaina amin'ny bekitana satria mitrosan'ny bekitana ny tena nisan'ny betsaka indrindra eto ambonin'ny tany na atao banc de trésor atao zavadravatra ohatran'izany de nefa ny amin'ny maha hoe zareo ihany mpamokatra an'le dollara de anisan'izany mielana tamin'ny sandan'ny dollara iankina amin'ny volamena ohatrany hoe teo zany taloha zany hoe miankina arakaraky ny isan'ny volamena nananao ny ahafahanao mamorona manatonta dollara fa tonga taty ariana zany tamin'ny système pétrodollar de arakaraky zay mila vola ohatriny nareo mivarotra ohatra ataontsika mivarotra baril ray nareo de tia ny vidin'io ataontsika hoe tamin'izany andrany ataontsika hoe $20 ny vidin'io de tia zany le $20 menay anareo fa raha tsy ilainareo iny zany de tazominay aty fa atao zavatra hafa de izy nefa ny afaka manatonta zay tiany de zay le ary zay ny anisan'ny tena mahasarotiny amin'ny bekitana mihitsy amin'io resaka hoe raha vao mitady hiala amin'ny vola dollar io zao tontolo tsy hoe zao tontolo zao raha vao misy firenena tady hiala amin'io amin'ny tsena amin'ny varotra de tena sarotan'zay inona zavatra nitranga tany Libia anisan'ny tonga de namono zareo an-Kadhafi mihitsy satria izy le niteny hoe te hanao vola hitambaran'ny afrikana izy nefa anisan'ny mpamokatra iny izy teo solika betsaka indrindra fa maninona tsy avelamanao tsy avela mivarotra amin'ny volany sinony amin'ny hoanina sinony ny rehefa izy teo rehefa mitsenam-barotra mividy solika zavatra ohatran'izany mifampidipiditra be zany le izy lasa lavitsika moa fa le mengan'le izy le hoe ho privé sa fanjakana ny gazy zay aloha zareo tafaranako ety fa efa lavalava fa le zavatra roa teo fotsiny tena loha hevitra zany mbola tsy maninona ty aminay salama tsara zay efa 2 andro mahery efa 3 andro hoe tsisy balafy mangampoka tsony aty mety tsara de faharoa manarakaraka an'izay le loha hevitra teo hoe mba jereo zareo ty resaka 1,7 lavitra isariary very ty fa misy zavatra tsy mety io zay tompona andraikitra maheno an'ity de mba jereo io de za manokana ny mbola miantso foana raha vao io antenimero io raha ohatra nareo ka tsy mandray andraikitra amina zavatra ohatr'ireny tsisy antony hijoroanareo eo velomina fotsiny nareo velomina volam-bahoaka fotsiny nareo raha ohatra zavatra ohatr'ireny de samy mitazatazana fotsiny ohatrany hoe fait divers le izy